faly manona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra faly tafiaraka aminao fiadanan'i Jesosy ane afaka mandraka-riva ny apontsika tsirairay avy miraba an'izay manaraka ihany koa fantana ankehitriny avy hatrany isika dia ifampizara ny teny izay nomen'ny tompo ifampizarantsika androany ndao raha isika ny baibolitsika dia hamaky teny soratra masina isika ankehitriny ny teny izay raisitsika dia ao amin'ny bokin'ny Koritianina faharoa Koritianina faharoa andiny Koritianina faharoa toko fahadimy Koritianina faharoa toko fahadimy andiny fahaefatra ambin'ny folo ny raisitsika ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo 2 Corinthiens 5 14-19 vakiko amin'ny anaran'i Jesosy fa ny fitiavan'i Kristy no manery anay satria izao no hevitray maty ny anankiray hamonjy ny olona rehetra ka dia maty koa izy rehetra ary maty hamonjy ny olona rehetra izy mba tsy ho velona ho an'ny tenany intsony izay velona fa ho an'izay efa maty sy nitsangana hamonjy azy koa dia tsy malala olona intsony araka ny nofo isika enina dia nafantatra an'i Kristy araka ny nofo aza isika ankehitriny dia tsy fantatsika araka izany intsony izy koa raha misy olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha indreo efa tonga vaovao ireo fa izany rehetra izany dia avy amin'Andriamanitra izay nampihavana antsika taminy amin'ny alalan'i Kristy sady nanome anay ny fanompoana fampihavanana ka dia izao Andriamanitra ao amin'i Kristy no nampihavana izao tontolo izao taminy ka tsy nanisa ny fahatsoany ary efa napetrany aminay ny teny fampihavanana. Amen. Io no teny hiaingantsika ny fifampizarana androany. Vonona isika. Amen. Ndao ary. Nasitsika amin'ny fifampizarana. Ndao averintsika hatramin'ny voalohany indrindra foana andresaka amin'izay mazava ho an'olona rehetra rehetra. Raha lasa ranabavy efa haitsika tsara ny tantara fa tao Saidena tao nisy voankazo voarara izay tao. Dia tao amin'io Saidena io ihany koa tao no nisy an'ny olona namboarin'Andriamanitra. Tao i Adama, tao i Eva. Rehefa tao izy ireo dia tsy voankazo voarara ihany tao fa feno voankazo maro samihafa tao. Fa ozy izy Jehova hoe leo ampovoan'ny say ihany tsy azonareo hohanina. Dia fantatsika antoyany nohaniny zareo ilay izy. Tsy hoe voan'ny Jehova dia teo eo dia nohaniny fa mbola misy zavatra niodina be dia be aloha tao ambadiky ilay tantara tao fa tsy ho resantsika izay fa toa dia nohaniny zareo aloha ilay izy. Inona nahatonga Jehova ny teny nefa hoe aza hohanina io? Hoy Jehova hoe raha mihinana an'io ianareo dia ho faty ianareo, ho faty tokoa ianareo. Nefa dia nihinana ihany zareo rehefa nampiresahan'ny enarana sy ny devoly teo izany Eva, dia nihinana izy dia nomeny koa ny vadiny avy eo. Dia niara-nihinana zareo. Dia rehefa nihinana zareo dia raha jerena maso ivelany dia ohatran'ny toa tsy maty ihany zareo rehefa tena dinihana. Fa ny tena marina maty izy ireo. Fa ny zavatra nisy tsinona vao nihinana an'ilay voankazo voarara izy ireo dia maty ilay fanahy. Tsy tena hoe maty moa izany ny fanahy tsy mety maty, fa niala tao amin'ny olombelona, niala tao amin'izy ireo ny fanahin'Andriamanitra ilay napetrak'Andriamanitra tao aminy. Izay aloha ny anankiray ka amin'Andriamanitra rehefa tsy manana ny fanahy io dia efa maty izay aminy. Maty rehefa tsy manana an'ilay fanahin'Andriamanitra fa tsy izay ihany nefa ny zavatra nisy. Niala ilay fanahy tao fa ity vatana, ilay vatana tena hoe ity physiquement ity mihitsy izany lasa mety lo, lasa mety marary, lasa mety misy rida ohatra ho antsika rehefa mahazoazo toana sika, lasa tratry ny aretina, lasa mety maratra sy ohatr'izany. Maheno marary ianao rehefa voadona io lasa tratran'izany. Izay ilay fahasombana anankiray izay mahatonga antsika mety maty. Maty koa ilay nofo izany. Fa ny anankiray simba anankiray tao anatin'io ihany koa dia ilay amantsika.
le momba ny tenantsika, le mitondra ny personnalité anao, le mitondra ny fieritreretanao rehetrarehetra dia lasa miodina any amin'ny faharatsiana daholy. Ninona zavatra misy dia zavatra ratsy daholy ny ao anatin'ny fotsika ao. Fitiavan-tena, te azony tombony, tsy rehetrarehetra mihitsy. Izay fantatrao fa ratsy. Mety sainao mety tsy metrehatra an'izany ankehitriny fa miodina ho azy eo izy arakaraka ny zavatra miseho eo anatrehantsika. Ka izany rehetrarehetra izany dia mitondra amin'ny fahafatesana sy amin'ny fahaverezana ka normal be izy ireo raha ohatra ka ndroasin'i Jehova tsy ho sahedena intsony fa lasa eto amin'ity izao tontolo izao izay iainantsika ity. Azontsika hatreo. Izay ilay zavatra niainan'izy ireo ka isika dia taranaka Adama sy Eva dia nandova an'izany rehetrarehetra izany. Voateraka isika dia tsy manana ny fanahin'Andriamanitra. Vatantsika tonga dia ilay mety loha ity na dia rehefa mivoateraka ary ilay zazakely dia tena mbola tsara be daholo ny hoditra ny tsisy ninona mahazo azy. Fa tsy maintsy ho loha iny rehefa avy eo. Tsy maintsy harary izy rehefa avy eo. Fa inona ihany koa le ao anaty efa voavoatra amin'ny zavatra faharatsiana. Izay isika olombelona io. Ao anatin'izay nefa ny Andriamanitra dia raha nanamboatra antsika izy dia ny fitiavany dia lehibe lavitra noho ny faharatsiana izay misy eo amin'izao tontolo izao. Amen. Ka ao anatin'izay dia te hanavitra antsika izy. Fa rehefa manavitra antsika izy nefa dia ohatra ny tao tsy mety andra tonga isika dia alefa any an-danitra satria ny ao anatintsika ary misy tsy milamina. Misy toetratoetra tsy mety ao. Andriamanitra ve amerina zao toetrantsika izao indray ho any an-danitra. Angambany dia le adalantsika eto amin'izao tontolo izao no miverina indray dia lasa any an-danitra ilay izy. Sanatria izany tsy hanao an'izany Jehova. Tsy hitondra antsika an'izy. Fa inona zavatra misy? Mila diovina aloha isika. Amen. Mila esorina aloha izany zavatra rehetra izany. Ahafahantsika olombelona hiverina indray ao amin'Andriamanitra, hiverina indray ho any amin'ilay fiainana mandrakizay. Ka raha jerena izay olona manana ny fanahin'Andriamanitra nefa no afaka any an-danitra isika tsy manana. Tsy manana izany isika olombelona normal aloha ny resahako. Isika dia misy toetra. Ahoana ny ahatongavantsika any an-danitra amin'ity toetrantsika ity? Hiverina hifampifosafosa sy hifampifaniana indray ihany. Dia ty vatantsika ity ihany koa ilay mety loha nefa ny mandrakizay ny fiainana any. Ho faty antsika rehefa tonga indray ny 70 taona indray dia maty indray raha be indrindra. Fa tao anatin'izay raha lasa ranabavy. Efa hatramin'izay moa fa tsy hoe vao izao ny tsiro ny fitiavan'Andriamanitra. Ka dia laza hoe anome famonjena ho an'ireto olona reto. Avoaka aloha isika fa anome famonjena Jehova na dia nyroasiny hivoaka tao ary aloha izy ireo fa hanomana an'ilay famonjena izy io. Izay fantatrao tsara fa Jesosy ilay izy. Izany no fitiavan'Andriamanitra. Te hamonjy antsika izy dia nandefa an'i Jesosy. Tsy Jesosy no desida hoe za rangahy andeha hidina any an-tany any dia andeha hovonjeko izy ireo. Fa toy izao izy nitiavan'Andriamanitra. Izany hoe fitiavan'Andriamanitra aloha no nitsiry, no nisy, dia nomeny amin'izay zanany latokana dia namonjy antsika. Azontsika hatreo. Tonga amin'izay Jesosy hamonjy antsika. Teo amin'ny hazofijaliana no nataony ny asany. Inona zavatra nataon'i Jesosy teo amin'ny hazofijaliana io? Voalohany indrindra aloha i Jesosy dia olona tsy nalala ota. Tsy nanota Jesosy kanefa dia nitondra an'izay faharatsitsika izay izy hoe aleo izany ho faty. Efa ndresana teo tanatin'ny fitaritana izany. Aleo izany ho faty eo amin'ny toeran'ireto olona reto. Fa ao anatin'izay tsy hoe maty fotsiny izy dia tonga dia raha voarainao izany dia izay izany vita maty fotsiny izy dia tonga dia izay. Dia voavonjy fa nisy zavatra namboarin'i Jesosy tao tamin'ilay izy maty teo amin'ny hazofijaliana iny dia naninona? Ny zavatra napetrany tao anatintsika dia nisy fiovana ao anatintsika. Ahoana ny fandehazany zavatra izany? Hoy izay hoe tsika dia manana toetra hafahafa izay tsika olombelona io. Ao anatin'ilay amma le momba ny tenantsika izany zavatra izany. Izay zavatra izay i Jesosy rehefa tonga teo amin'izao tontolo izao dia inona ny zavatra nisy? Efa nresantsika teto ihany koa tamin'ny heriny ilay fanahy tao anatin'ilay vatana no Jesosy. Fa ilay teto ivelany iny dia vatana fotsiny ohatrantsika. Vatana nofo ilay fizikement azo raisin-tanana izany ilay izy. Fa nanana an'ilay fieritreretan'olombelona koa ilay izy en même temps izay zavatra izay. Fa tsy mipoitra ny toetra ratsin'i Jesosy satria ny antony izy tsara fifandraisana amin'ny Jehova. Rehefa mihaintsika dia hitantsika hoe Jesosy dia mandeha any an-tendrombohitra foana izy. Mivavaka, mitokana mivavaka foana izy dia tsara fifandraisana sady izy raha teo efa hoe Andriamanitra dia manana ny hery izy. Fa izy matsapa marary izy, matsapa mety fahasosorana ihany izy any anatiny ihany rehefa misy tsy mety ny ataon'ny olona.
fa izy manana ilay fanan'Andriamanitra dia mahefa ny zavatra rehetrarehetra izy. Dina amin'izay zavatra nataon'i Jesosy. Nakeo amin'ilay hazo fijaliana izy. Rehefa nakeo amin'ny hazo fijaliana Jesosy dia novonoina teo ilay tena niota. Ilay tena niota, ilay vatana mety loray sy ilay mombamomba an'ity amantsika rehetrarehetra ity. Izay tsy manana fiheverana afa-tsy zavatra ratsy. Dia maty teo amin'ny hazo fijaliana niaraka tamin'i Jesosy. Dia rehefa maty izay momba ilay toetrantsika ratsy rehetrarehetra io. Maty teo amin'ny hazo fijaliana niaraka tamin'i Jesosy. Fa tsy ny toetra ihany fa ny fiainanao ray manontolo mihitsy. Nandalo zavatra sarotra ianao taloha efa niara-maty tamin'i Jesosy teo izany raha ohatra ka ianao navoaray ny fitiavan'i Kristy. Ny zavatra mafy nahazo anao taloha efa maty, niara-maty tamin'i Jesosy izany. Satria ny antony dia ity lazaiko anao, rehefa maty teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy dia rehefa nitsangana izy ka voakasika ny fonao, rehefa fantatrao fa maty ho anao io Jesosy io, dia navoaray ny fitiavan'i Kristy ianao izay dia nomenanao ny fanahin'Andriamanitra. Amen. Nomenanao ny fanahin'Andriamanitra tonga amin'ilay ilazaintsika hoe nateraka indray isika. Né de nouveau, ateraka indray. Dia rehefa nateraka indray, tsy fanahy fotsiny ihany no nomen'Andriamanitra, fa ny fiainanao ray manontolo dia miverina zero. Izay momba ny tenanao, izay zavatra niainanao rehetrarehetra, izay momba hoe fahaterahany indray azy, teraka indray, izay zavatra niainanao rehetrarehetra taloha, efa voafafan'Andriamanitra. Ny fahotanao to dia voafafan'Andriamanitra, tsy mijery anao arak'izany intsony Andriamanitra. Fa hoe enao ilay manana ny fanahin'i Kristy, dia enao ihany koa ilay niara-ny omby tamin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, ka maty teo ilay momba ny tenanao. Maty teo ilay toetranao, maty teo ilay personnalité anao, maty teo ilay fiainanao taloha. Tsy fantatra hoe inona fanaovan'olona anao taloha hoe ilay vendra na tsy fantako. Nareo ilay tsy mahay, nareo ilay nahilikilika, nareo koa ilay manilikilika anay taloha. Raha isika ilay naratsiany izao tontolo izao fa iny, rehefa navoaray ny fitiavan'i Kristy ianao dia androany milaza aminao, efa voafafan'i Jesosy izany rehetrarehetra izany. Tsy tsaraina ary tsy jeren'Andriamanitra araka izany zavatra niainantsika, nanataontsika, nanataon'olona tamintsika. Intsony isika raha lasa ranabavy, fa fiainam-baovao. Hoy izy hoe raha misy ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Tsy zavatra tenenina fotsiny olom-baovao io. Tsy hoe fotsiny ilay fanahy masina, fa tsy hoe nahazo fanahy masina fotsiny isika atao anatintsika, dia isika mbola tsika izao ihany. Efa hafa mihitsy ny fomba fijery sy fandraisan'Andriamanitra antsika hoe efa zanaka io fa manana fanahin'i Kristy ary efa voadio ny zavatra rehetrarehetra izay fahotana ao anatin'ny olona io ka dia olom-baovao izy. Amen. Izany no fitiavan'Andriamanitra antsika. Zavatra misy fotsiny ao amin'ny tontolo ara-panahy izay efa vita. Fa eto amin'ny tontolo hita maso izy indraindray tsika mbola mahita hoe zaho ohatra mbola manoatra izao ihany nefa indraindray zaho mbola misy fotoana manana fiheverana hafahafa sy ohatr'izay ao amin'ny tontolo ara-panahy efa oke ary izay ny zava-dehibe. Ny olombelona mantsy ilay eto ivelany ny tiany amboarina nefa ny ao anaty tsy voaova, tsy voadio. Fa ny eto ivelany mamaika ny olombelona hoe za efa mba manao tsara na hoe ianona kosa aloha tena mahafinaritra. Izy tena manao an'izao, izy tena ohatran'izao, izy tena ohatran'izao. Tsara be izany fa raha tsisy an' Jesosy, tsisy amin'ny fanahin'i Kristy ao anatinao dia zava-poana izany rehetrarehetra izany raha lasa ranabavy. Ho reraka fotsiny ianao manao an'izany satria maninona? Mbola ratsy ihany ny ao anatinao. Satria maninona? Tsy voafafa. Aloha ilay tena azontsika tsy voafafa ny dosie anao taloha. Fa mbola ilay dosie anao taloha iny afaka jerenjeo hoe mbola ilay ohatr'izao ity olona ity ka tsy ho voavonjy ianao. Fa mila dosie vaovao ianao madio ary tsy mety maloto intsony. Izay vao afaka mandova lanitra ianao. Tsy inona fa dosie avy amin'i Jesosy. Ratsorina mila manana identité hafa mihitsy isika. Dia io identité io tsy ianao no miezaka mba ho tsara, fa tonga dia efa misy tsara lavitra ny tsara be nomena antsika. Tsy iza fa ny identité an'i Jesosy to dia nomena anao. Ka vao mijery Jehovah dia zanako ito, madio ito. Ary afaka hiverina indray any sahidena, any an-danitra, any amin'ny Jehovah Tompo. Any amin'ny fiainana mandrakizay satria voadio. Raha vao sendra maloto kely ohatra misy tsy fetezana ao anatinao, Jesosy mamela ny heloka ao isan'andro. Azonao ve izany? Jesosy mamela ny heloka ao isan'andro dia miverina madio foana ny dosie anao. Verina madio foana. Satria maninona? Satria ianao ilay fanavotany, ianao ilay fanavoaray azy, ianao ilay manana ny fanahiny. Tsy mijery anao arak'ilay mahainao anao taloha intsony izy, fa ilay anao vaovao
identité an Jesosy. Amen. Raha misy amintsika mbola tsy navoray zany dia raiso Jesosy ankehitriny. Raiso mihitsy zany tiako raisiny zany fitiavanao zany. Hafahafa zany zavatra ataonao zany Jesosy. Mahazatra ny olona mantsy dia hoe zany te hanao an'izao rangahy. Amin'izay za tsara. Fa tsy avitra ianao satria tsy voafafa le dossier anao. Fa mila fafana. Ary tsisy mahita mandrakizay tsy hoe tratra tary indray le dossier. Tsy hitatsony. Sady efa nidorana lizy no efa nariana. Tsy hitatsony. Fa dossier vaovao. Tsara lavitra ny eo tsy iza fa Jesosy. Ary tak izany ny fitiavan'i Jesosy atsika io. Sika hoe Jesosy mavita mamela helika. Atsika. Vavaka ho atsika. Fa lazaiko anao efa maninona ny antony. Satria tsy mijery an'ny lenao taloha. Fa lenao vaovao. Lenao le efa manana ny fanahiny. Izay ny fomba fijerevany anao. Izay mahatonga azy mavita mamela helika. Izay mahatonga azy mavita tia atsika foana hatramin'izao. Satria efa lasa ny zavatra taloha izy. Indreto efa tonga vaovao. Titeny anao inona zavatra niainanao taloha. Inona zavatra nahazo anao. Ratsy ny fitaizana nahazo anao taloha. Ratsy ny zavatra nataony dadanao anao na ny reninao. Na ny fianakavianao. Ka mahatonga mbola misy alahelo foana ao anatin'ny fonao ankehitriny. Raha lasy ranabavy, raha efa voarainao fitiavan'i Kristy. Efa tsy misy an'izany intsony ao anatinao fa ianao mieritreritra hoe mbola ao le izy. Efa nifafahan'i Jesosy. Tsisy an'izany intsony ao anatinao. Tsy le fieritreretan'olona anao taloha intsony ianao. Satria tsy izay fiheveran'olona anao nge zava-dehibe sa tsy izay. Fa izay fiheveran'i Jesosy, ka ny fiheveran'i Jesosy anao dia zanany ianao ary olo-masina ianao noho izy. Ary olo-marina ianao noho izy. Ary afaka andova lanitra ianao noho izy. Izay mahatonga antsika mifaly. Izay mahatonga antsika midera azy. Isan'andro. Izany zavatra vitan'i Jesosy. Raiso izy ankehitriny raha mbola tsy navoray ianao. Raiso ny fitsarana hoentiny zany zavatra vitan'i Jesosy zany. Raiso ny fiadanana. Izay hoentiny zany fitiavan'i Kristy zany. Amen. Eny ary. Taontsika hiditra amin'ny tapany faharoa. Taontsika hiditra amin'ilay tena zavatra iainantsika amin'izay ankehitriny raha lasy ranabavy. Ity afatra ity dia tsy mifanalavitra amin'ny afatra tamin'ny tapabolana, tamin'ny herinka question réponse. Tamin'ny tapabolana izay noentin'ny pasteur Tovo moa zany. Dia ito isika ao anatin'izy ity. Zany raha dia ilaza aminao raha lasy ranabavy. Eo amin'ilay Korintiana 2:5 io dia hoe fa fitiavan'i Kristy no maniry anay. Korintiana 2:5-4. Satria izao no hevitray maty ny anankiray hamonjy ny olona rehetra ka dia maty koa izy rehetra. Ary maty hamonjy ny olona rehetra izy mba tsy ho velona ho an'ny tenany intsony izay velona. Fa ho an'izay efa maty sy nitsangana hamonjy azy. Raha lasy ranabavy. Taontsika ankehitriny hianatra handeha amin'ilay mahafiainam-baovao. Mety efa ela ianao nateraka indray, mety efa ela ianao na voaray ny fitiavan'i Kristy. Fa andao tena iainana ilay izy, tonga tsy teny voasoratra fotsiny fa zavatra marina ao am-pontsika. Tsika ihany malala, rehefa vao konvertisika dia maheno ohatra nisy zavatra niova ihany aloha tao anaty. Nisy fitsarana, nisy fifaliana. Fa matetika ilay izy amin'ny voalohany iny ihany dia rehefa avy ohatra miverina normal ihany. Dia avy eo ilay teny ohatra ny hoe teny soratra masina fotsiny io dia izay. Fa za tena te-hiteny anao fa raha ianao navoaray ny fitiavan'i Kristy, fiainanao ireo tenin'Andriamanitra ireo. Tsy velona ho an'ny tenany intsony. Zavatra tiako resana amintsika dia fiarahamonitsika isika izay ao amin'i Jesosy. Izay no tiako resana satria izay ny zava-dehibe indrindra ho antsika. Izay navoaray ny fitiavan'i Kristy, ny fiarahantsika. Satria zava-dehibe ny fiangonana. Tsisy olona afaka ny andeha irery rehefa navoaray ny fitiavan'i Kristy. Amin'ny voalohany ianao mety mahavita 2 volana, 3 volana. Na 2 taona tsy fantatro. Fa rehefa avy eo misy zavatra tsy ampy ao anatinao. Ary rehefa tsy manana fiangonana hiaraka aminao ianao, dia miteny amintsika hoe lasa miverina amin'ny fanaon'izao tontolo izao isika. Lasa miverina miaina amin'ilay fiainantsika taloha ihany satria maninona tsisy afaka miaraka aminao, mifampitantana aminao, manangana anao, mivavaka ao anao fa mirenireny ireny ianao. Ohatra hoe ny ondry anankiray raha mandehandeha ireny dia hoany daholo ilay zavatra hitany iny. Fa rehefa miaraka amin'ny rehetra izy, dia rehefa miaraka amin'ny rehetra tsy maintsy misy mpiambinao. Ohatran'izay mihitsy isika. Rehefa miaraka amin'ny rehetra isika dia afaka mifampiresaka isika, afaka mifanampy isika. Fa ao anatin'izay Jesosy koa dia miambina miaraka amintsika rehetrarehetra. Ka dia ilaina amin'ny fiangonana fa manjary miverina amin'ny fiainanao taloha ianao fa mifahitanao ny hafa, mifiretany fa nge mamelona ny ao anatinao. Sa tsy izany rehefa reradreraka ianao ka mahita ny hafa mahazo aina na tena hoe mivavaka tsara izy.
ohatrany tsy ohatr'izao tsony afa maninona ary dia taverina ho azy ianao. Misy fotoana indray izy nireratreraka ianao indray mampahery azy. Izany fiarahana amin'ny tompo io. Amen. Izany ny fiarahana amin'ny ankohonana sy ny fiangonana. Dia fampitondra isika isan'andro. Fa izao ilay zavatra misy raha lasirana bavy. Hoy izay hoe efa vita ny ao amin'ny tontolo ara-panahy. Fa natao amin'ny nofo ohatran'ny misy mbola tsy vita. Ny olana kely amintsika, isika mbola manana toetrantsika taloha izay tafavoaka tsy indraindray. Rehefa tafavoaka tsy indraindray io zavatra io dia toetrany hafahafa ilay izy. Ianona hono efa converti nefa mbola manoatra izany ihany. Ianona natao manoatra an'izao. Toetra ny mandreraka be ny zavatra ataony ianona sy ianona sy ianona dia tena lasa mivontony any anatinao any. Lasa sosotra ianao, lasa tsy te handeha hivavaka ianao no ilay olona. Raha efa nateraka indray ianao, raha efa nateraka indray ilay olona, aoka ianao nafijery tahaka an'i Jesosy. Ahoana ny fijerin' Jesosy? Tsy nijery an'ilay maha-olombelona izy. Fa hoe ty, olona iray ty, tovy fanahy amiko ty. Ary normal be izy raha ohatra ka manana toetra hafahafa satria taranaka Adama sy Eva isika. Izay ny teneniko anao hoe ato amin'ny tontolo ara-panahy efa vita, fa ito ivelany ilay izy mbola misy ambokambony. Izay ezahantsika ho vonoina. Arak'izay tratra moa izany fa aoka ianao tarihy amin'ny fanahy dia tsy mipoitra ireny zavatra ireny. Fa raha mipoitra ireny, tsy manisany ireny Jesosy. Ka raha manao an'izay koa ny rahalahinao na ny anabavinao, ianao ve anisa? Koa izao nataony anina anahy tamin'iny. Raha renao fa ao amin' Jesosy izy. Za miteny anao fa imanana fanahy Kristy io nge mavita zavatra be dia be, mavita mamela heloka io hoe tsy le toe-ponao taloha hoe za rancunier be taloha. Iny ao ihany fa misy fanahy mahery ao anatinao mandresy an'izany zavatra izany. Raha ohatra ianao midesida hijery azy amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy hoe fa zanak'Andriamanitra itsika. Izay io fanan'Andriamanitra io ny ahafahantsika tafiaraka ohatran'izao. Be dia be nge ny olona milaza hoe ndao hanao fihavanana fa tsy vita le izy satria maninona tsisy fitiavana ao anaty. Inona ilay fitiavana ao anaty? Tsisy an' Jesosy, tsisy fanahy Kristy. Ndao hifankatia, ndao hanao fampihavana pirenena ozy ny fitondrana izany. Eto amin'ny fanjakana fa tsy vita mihitsy ilay izy. Na eo anivon'ny fianakaviana, za mahalala fianakaviana tena tsy tapitra an'ilay hoe mifankatiava ihany raha mbola velonaina. Fa tena namorona hira faneva mihitsy izy ireo amin'ny fianakaviana resaka fifankatiavana fa tsy milamina mihitsy nefa izy ireo hatramin'izao. Satria tsy vita an'izany ilay izy. Fa mila fanahy Kristy aloha ahafahantsika mifampijery hoe mahavoaray an'ilay zavatra voaraiko ty. Rehefa maheno ny zavatra resahan'ny olona io ianao, na tsy mbola fantatrao ary ny toetrany, fa rehefa renao fotsiny izy, tena rahalahiko ity, voarain'ilay izy. Nareo ve tsy manao an'izany? Izany nge na tonga antsika tafiaraka tsika nge tsy mifankalala samy manana ny nisy azy isika. Raha ho anahy manokana izao dia tamin'ny voalohany na tonga taty ohatrany hoe izay moa ny eritreritro fa misy fitondran'ny tompo tao amin'ilay izy fa izay ny eritreritro hoe zahay tao Antananarivo ihany ve dia tsy handeha ho any Besarety. Fa mahita commentaire izany hoe zahay avy aty amin'izao dia tsy afaka tonga tao. Izay fa za ito akaiky eto ve dia tsy handeha dia nandeha zahako. Dia rehefa nandeha za dia toriteny ihany tena niveriko andehanana tamin'ny voaloha. Dia tanatin'izany ary satria mbola tsy tena nisy fitaritana tamin'ny vidéo raha tsy diso ahako dia hafahafa be aminahy ilay fitaritana. Ela be tsy miconcentre mihitsy ity moa ilay rahalahy sitraka, ela be fitaritana. Dia variana mijery antsika tsirairay avy ny sasany tena mandohalika mihitsy mivavaka dia mijery an'zareo fa ahoana ary izany. Ela be koa ery ilay pasteur Atovo mitendry klavie tamin'izay. Le toriteny no andrasako, le toriteny alefaso. Za ia tamin'ny voalohany indrindra. Satria hafahafa tamiko le zavatra nisy fa le toriteny natongavako tao. Dia rehefa vita ny toriteny dia nandeha nody. Fa andro manaraka somary nijanona kely dia nahenao firesaky ny hafa amin'izay. Tao anatiny eo tena resy lahatra be taty anatiko hoe izao koa le tena tsy ampy tamiko. Miresaka amin'olona hafa ankoatran'ny hoe olona pastera izany efa fantatrao ny any epony. Hoe tena efa izay izany izy. Fa mila olona hafa. Satria ireo olona hafa ireo koa no afaka indray mikasika ny fokony zavatra zarain'izy ireo. Ary tao anatin'izay tena reko ka za mantsy olona mitokatokana izay za tsy zatra miara-miaina aman'olona. Tsy zatra za tsy mana-namana mijery androzokonay namana efa tany mbola kely mbola namana hatramin'izao ny anahy tsy hisy hitako intsony na tamin'ny terminal ary tsy hisy fantako intsony izy ireo hoe iza. Fa zany rehetrarehetra izany fiainana taloha
fa ankehitriny tena faly tafiaraka amintsika noho ny amin'inona lay fanahy Jesosy ao anatiko sy le reko any amintsika rehetrarehetra reto ny ankonako. Zay ngena tonga antsika mahazo aina kokoa aty noho ny any amin'ny fianakaviana sa tsy zany. Rena hoe hafa kokoa le any tsy hoe misy ambiance be ao, misy filinina be ao, mahafinaritra le pastera sasany ao sy ohatr'izany. Fa renao le fanahy ao anaty. Raha mitohy mijery an'izay foana ianao, misy fifaliana foana ao anatinao hiaraka amin'ny tsirairay avy. Za tsy miteny hoe raha misy manaonao foana dia avelao any. Tsy izay le tiako aviana aloha androany, amin'ny manaraka ho resantsika izay. Fa le fomba fijerinao olona amin'ny voalohany fotsiny aloha izay. Misy inge olona tena makamo ny toetrany, samy manana izany tsika raha hijery an'izay tsika vao hiaraka eto, tsy tafiaraka eto tsika. Ary raha hiandry an'izay koa Jesosy vao hiantso antsika ho any, tsisy lasa antsika. Tsy tafiaraka eto izany tsika ary izay ny tena tsika ary tsy mifankalala fa iny efa tonga dia vao faneny indray mandeha tonga dia bekama be. Misy fotoana rehefa le mandeha any amin'ny faritra reny, olona tsisy fantatrao koa le olona fa tonga any fotsiny ho anay mandeha manao mission zany, ohatrany hoe tonga dia ohatrany efa mpinamana firy taona reny. Fa inona mahatonga zany? Fakaheno le fanahy. Rahalahiko ty, anabaviko ty. Ninona toetra nisy nantany mihitsy andray mandeha izay. Fa mbola tsy voavaliko ilay izy, fa androany ilay izy valiko satria fantako fa mijery izy. Raha hitanareo ve izy ny toetra anay dia mbola ho tonga aty foana nareo. Le toetra tianteneno io zany tsy hoe toetra ratsy hoe inona hoe ivelany be zany, fa hoe le ao anaty izay nge kizitinjitina indraindray, izay nge ohatr'izao. Fa mbola tsy voavaliko ilay izy, fa valiko ilay izy hatramin'izao hoe tena raha zany toetra izany ny antony rahantsika tsisy tafiaraka teto. Tsisy tafiaraka zany teto raha resaka toetra. Zay mahatonga Jesosy tonga dia mifoana mihitsy hoe aza mijery an'io nareo. Tsy malala olona araka ny nofo intsony isika. Tsy mijery olona araka manofo azy, fa normal be izy raha manao ratsy, normal be izy raha misy zavatra ratsy tafataony, fa ianao afaka hanangana anazy, ianao afaka hiresaka aminy, ianao koa afaka ho anariny. Mora kely manaiky anarina zany rehefa ao aminao fanahy. Satria ianao nietra ianao natonga anao navoray ny fitiavan'i Kristy, dia isy anora ianao rehefa avy hoe tsy mety zany rahalahy. Ary io mpampianatra anao io mananatra anao io tsy hoe iebo aminao izy. Satria mahafantatra izy, satria tsika koa mahalala an'ilay teny ho anareo izay mijoro tsara tandremo. Sao lavo. Izay fiarahana amin'i Jesosy io sy amin'ny ankonana. Aza jerenao amin'ny manofo izy aloha. Izay aloha voalohany tsika matsina indray tonga dia iny ny hitanao voalohany dia tsy mety. Tsy tiako ihany. Ary rehefa misy fitoerana anankiray ohatra na fiangonana ary io ka tsy dia mandeha ny ara-panahy, dia normal be raha misy fikorotananao satria lasa le nofony jerena. Le fievitry ny nofony tsirairay avy zao nataony ihany. Ary azagaga ianao raha misy toetra hafahafa mety fomba fisainana, mety lizy koa indraindray tsy ratsy fa tsy zato tsy mahazatra antsika. Tsy voatery ratsy le izy indraindray fa tsy mahazatra hafa ny nitaizananao. Fa nefa tsika tafiaraka eto ihany aloha noho ny amin'ny Jesosy. Maty ny anankiray hozy izy dia maty avokoa izy rehetra. Maty ilay toetra anankiray dia maty avokoa ny toetra tsika rehetra. Rehefa saindra mipotra toetra ny anankiray io raha lasa ranabavy, jereo izy araka ny fijerin'i Kristy. Tsy mijery atsika araka ny nofo io Jesosy io. Raha zany tsika verindray, isaky mihetsika dia verindray ary mila mangataka famelana. Raha vita nefa mila manombo a Kristy manaraka indray izay vao metoko. Fa tsy vita mifonana fotsiny. Fa andrany aty hampianatra anao. Miara-mianatra tsika fa izay napetraka ny Tompo aty anatiko. Raha milaza tsika hoe tahaka ny itiavako anareo, fa ahoana ny itiavan'i Jesosy atsika? Mijery anao amin'ilay maha-olom-baovao anao, ilay tsisy dossier ratsy izy. Izay no nataon'i Jesosy. Tahaka izay ny tokony ifampijerentsika sy iarahantsika. Efa izay ny atombohany, fa mbola hitohy amin'izany isika. Ary ny fitiavan'i Jesosy inge izy inge mananatra ihany indraindray. Sa ianao tsy mainao izany. Tsy hoe tiany fotsiny ianao dia izay, vao misy kely dia fafany dia izay fotsiny. Fa mananatra anao izy isan'andro araka izay fombany, araka izay fanaony. Ka vizaka be ianao raha ohatra rehefa mandeha ny fotoana ka reratreraka ianao ara-panahy dia lasa toetran'olona ny hitanao. Tafitohana amin'ny toetran'olona anankiray ianao dia za tsy andeha hivavaka antsony ka reny ohatran'izao. Raha jerenao araka ny fanahy izy dia ho sitrana ianao, kanefa ihany koa raha mijery araka ny nofo ianao dia takona ilay Jesosy te hiresaka aminao amin'ny fotoam-bavaka ohatra.
fanahin Jesosy mahatonga antsika tafiaraka ary fanahin Jesosy ny antony ivavahantsika sy iarahantsika eto. Raha ifankatytsika raha lasirana-bava tsy vita ifankaty toetra io, samy manana ny anazy io. Sambana zavatra ny ainany dia avy eo hoe zany aina zavatra ohatr'izao tsy inona taloha dia izay mahatonga anahy manao toetra ohatr'izao, afaka anarinao izy fa afaka mijery azy koa ianao fa izy efa nahavoaray ny fitiavan'i Kristy. Fa izao fandeha ilay izy indraindray tsika samy eto fa tsy fantatra ny tsirairay avy ny any anatinao. Dia indraindray tsika mieritreritra hoe efa mahafinaritra be ry zareo dia tongako fotsiny dia miditra tsy manenao miaraka aminay fa izay te hafantatra anao misimisy kokoa. Te hafantatra ny any am-ponao. Ahafahanay tsy hoe ahilika ianao rehefa tsy mitovy aminay fa ho ampiana ianao. Misy amintsika nge efa nahavoaray ny fitiavan'i Kristy fa misy fahalalana mety mbola tsy fantany. Nandalo an'izany daholo tsika. Voavonjy foana izy nefa nahoana rehefa miresaka ianao dia fantatra ny any am-ponao. Nisy fotoana tamin'izay tany Marivoay tamin'ny tafika masina ilay tamin'ny voalohany indrindra iny, tsy dia hitona 2020 na 21. Nisy fotoana narary mety narary mivadiko izany dia nengo amin'ny pastera hoe mararo amin'ny vadiko dia ohatran'izao fiseho an'ilay izy ohatr'izao. Dia hozy izy pastera tovy tamin'izay, izy ve aloha efa nateraka indray. Ka za tamin'izany ilay izy ka izay ohatran'ny voavavaka iray volana tato tamin'izay dia ohatran'ny nianana kely hoe mahatonga tato an-tsaiko mahatonga izany vavakato dia efa izy. Dia ianao izy aro efa talohako. Karakaraka izay mantsy ny fomba hanasitranana anao sy iresana aminao izay nahatonga azy nanontany fa normal be izy raha nanontany satria naninona mbola tsy eno zavatra ny any am-pony mity. Tsy reny. Tsy hoe tonga eo fotsiny dia to dia efa izy io. Falifaly sy mitsikitsiky dia efa lera laty izany na ankonany ity izany. Fa mila eno any anatinao ahafahana mifankaty aminao misimisy kokoa. Izay ilay témoignage spirituel ilaintsika eto, ahafahantsika mifanoro fahalany andro be ianao mahafinaritra fotsiny zareo dia eo ianao. Raha tonga eto ianao ka nisy fitiavan'i Kristy ao anatinao, manosika anao hiteny izany hoe izao ny zavatra voaraiko, izao ny zavatra reko. Amen. Ka rehefa tsy mifankahentsika dia normal be raha ozy izy ianao nasiana entretien kely aloha tamin'ilay fandraisana. Satria misy amintsika tsy fantatra fa fampitsikintsika tsika dia fiadanana. Fa matoa izay te hafantatra, te hanampy izany zavatra izany. Fitiavana anankiroa. Ny ray ilay fitiavana voalohany ilay nataon'i Jesosy no zaraina aminao raha ohatra mbola tsy voarainao. Tsy misy hafa. Za tena milaza mihitsy tsy manana teny ho an'izao tontolo izao fa tsy ny filazantsara. Izay ihany ny teny afaka omeko an'izy ireo. Fa ny ankoatran'izay tsy afaka ny hitaizany zareo tsika. Tsy mety aminy izany, tsy sakafoan'ny zareo izany, mandehana araka ny fanahy izany ohatra tsy hain zareo izany, fa mila raisiny aloha izay ihany ny teny ho an'izao tontolo izao. Dia tolorantsika fitiavana izay mbola tsy nahavoaray. Fa ho an'izay nahavoaray, mifananatra tsika rehefa reno azon'ilay izao, fa izao ohatra mbola tsy voarainy tsara. Tsika koa tsy mifandresy lahatra fa manazava fotsiny fanahy masina manazava ny anatin'ny fony. Ka afahana mifankafanta izay nge mahatonga antsika ahitana iresadresaka. Afahana mifankaheno dia rehefa mifankaheno tsika dia mitombo amin'ny fitiavana ho azy. Fa tsy afaka voarisenao fotsiny hoe mifankatiava hozy izy Jesosy tahaka ny tiavako anareo dia ahoana fitiavan'i Jesosy? Jesosy mamela heloka dia mila mamela heloka foana izany, tsy haintsika iny zavatra iny. Fa tena mila tsapanao aloha hoe ianao aloha efa voavela heloka. Dia mora aminao ny hamela ny an'ny hafa. Ary rehefa renao fa manana ny fanahin'i Kristy ilay hafa io dia tianao azy izy, mandeha ho azy ny zavatra rehetrarehetra. Za tena te-hiteny ndao tsika nararoatra anao fiaona amin'ireo olona any amin'ny faritra isika izay mpanao mission tena mifanena amin'izy ireo. Fa amin'io ahitan'izy ireo isika. Araroty ny fizarana fa za miteny anao manana zavatra be dia be ihany koa izy ireo ho zaraina sy ho henonao ahafahanao mitombo. Fa tsika amin'izao dia mieritreritra hoe ny Marivoay izany ve tsy ambanivohitra be? Fa henoy ny zavatra resan'izy ireo, entaniko mihitsy ianao hiserasera amin'izy ireo, fa hitanao izany zavatra napetraky ny Tompo any am-pony satria Andriamanitra tsy manavaka n'iza n'iza, fa izay manana ny fanahiny dia afaka resahany dia manana ny zavatra rehetrarehetra. Ahafahantsika mitombo amin'ny fifankatiavana fa tsy ho teny fotsiny eto ndao hifankaty Izay nge fanao izao tontolo izao izay tsisy fiovana mihitsy. Za koa dia nanao an'izany taloha tao amin'ny fianakaviana. Fa tena nahita hoe tena ao amin'ilay Jesosy ihany ny ahafahana tonga eo amin'izay zavatra izay. Rehefa tsisy izay tsy hanery an'iza n'iza hifankaty izany. Rehefa tsy voarainy zareo fitiavan'i Kristy, tsy hanery an'iza n'iza ao amin'izay zavatra izay.
todika kely amintsika zay mety mbola tsy manambady na anambady. Zaho tena milaza amintsika aza miditra risque an'le hoe tsy mbola manana fanahy izy fa rehefa ao izy toriko. Rehefa ao izy ny olona zay ny aina zany zavatra zany misy amintsika mantsy naino zany ainy nianina hono ohatr'izany dia ohatr'izay koa ny andeha ho ataoko izany. Dia ny antsika aza miditra amin'izava mila kasika manokana avy amin'ny tompo mihitsy ianao vao afaka miditra amin'izay ny alalanao fa kasika manokana avy amin'ny tompo ilay izy tsy misy ahiahintsony any anatinao any tena tia ve ilay izy. Fa raha vao mbola misy any anatinao any ianao tsy hiteny amin'ny mandeha tena izy io zany ahozy pastera dia ie. Fa any anatinao any ianao hoe misy miaotra kely tsy niresaka taminao zay ny tompo hoe io ilay izy fa ianao ny force ny tenanao hoe ho ilay izy. Za tena milaza amintsika rehefa hiaraka amin'olona ianao jereo zay manana fanahy Kristy aloha. Zava-dehibe io zavatra iny. Raha afaka mifidy ianao mantsy maina zany fa maro ny olona tsy nafantatra an'izany aloha mialoha an'izay. Maro ny olona efa atao amin'ny fanambadiana izy zay vao navoaray ny fitiavan'i Kristy misy hevitry ny tompo ambadika izay fa aza manaitsika izay latsaka ao anatin'izay tsy hoe diso zany ny fiainako fa tsarovy. Olona nresantsika teo hoe efa voafafy izany dosie taloha izany. Misy antony ao, misy fiainana hafa ao. Tamin'ny tsy fahalalana ny tratra niaraka tamin'ity olo ity dia nefa lasa zao potika amin'ny fiainako tsisy potika zany io raha efa voarainao ny fitiavan'i Kristy. Dosie taloha zany potika zany. Dosie taloha ilay efa potika fa ny dosie anao vaovao efa zavatra hafa. Jesosy mahay manangana anao any amin'ny situation rehetrarehetra izay nalatsaka anao. Tsika nge voateraka dia efa latsaka ny fahafatesany. Any amin'ny fahaverezana fa hain Jesosy ny nanala antsika tany. Dia ito iaho anatin'izay rehefa manana fanahy io olona irahanao io. Za miteny anao tsika mantsatra tsy haiko raha mitovy amin'ana rehefa zananao an'izany taloha hoe aloloha irahany elaela mihitsy dia jerena ny toetrany. Dia ao anatin'izay amboarina. Fa miteny antsika tsy miova zany io. Aza gaga ianao fa misy toetra foana io tsy mifanaraka amin'ny fiheveranao azy. Tsy maintsy izay io. Ka laha ny andro hoe tena aloloha atao 5 taona mihitsy dia rehefa avy eo izay vao miditra. Fa raha ianao manana fitiavan'i Kristy sy renao hoe izy natao hiaraka aminao fa tsy hoe izay manana fanahy Kristy koa dia izy fa miresaka aminao ny tompo hoe io no izy rehefa tojo anazy ianao. Dia rehefa manana fanahy Kristy za miteny anao fa afaka ny ho tia azy ianao, afaka miteny anao ho tia anao mandrakizay satria maninona le fanahy no jerenao. Le fanahy no jerenao ihany koa. Dia afaka maharitra amin'izao nge tena afaka miteny hoe maharitra mandrakizay ny fiarahako amin'ity vadiko ity mandra-pahafaty satria maninona rehefa renao ny any anatiny. Renao zavatra any anatin'ny fony rehefa miresaka izy zava-panasy ohatr'izany. Fa raha ny toetra foana no jerenao hoe tsy vita io taranaka Adamo tsika. Misy hafahafa foana io hipotro hoe raha iandry an'iny tsara be ianao zay vao hiditra lany andro eo. Dia tena niaina an'izany mihitsy mantsy fa zay vao niaraka efa bolana raha tsy diso dia tonga izay dia nandeha tany amin'izareo fa ela be ty io fatako fa eo ilay izy. Io zay hoe risque be zany fa misy toetra foana aina nge misy fa reny zavatra ireny ahafahan'ny tompo manefy anao ihany koa amin'izay toetranao. Ahafahanao miova ihany koa hoe tena koa izy ary nomeny tompoko iny any ataonao. Manaraka ny zavatra rehetrarehetra ianao avy eo. Raha tsy iny niaraka tamiko za tsy nahay an'ilay ohatr'izao, za tsy navita ny hetry tamin'ilay zavatra ohatr'izao. Ka izao tontolo izao efa miezaka miampita an'izany mariazy ange manambady dia avy eo misaraka izay ny vazaha. Fa raha samy eo amin'ny tompo ianao tsisy misaraka zany io. Satria fanahy Kristy ny fampijerenareo dia maharitra io tokantrano io. Ary izay manana ny fanahy Kristy afaka mandefitra io, afaka mamela helika io satria misy fanahy mahery nomena azy. Ary misy kasika Kristy foana ao anatiny hoe jereo kely any aloha fa nisy zatra vitany ohatr'izao nge na izany ary. Afaka tratran'izany ianao rehefa tena misy ndraindraiky misy ohatrany tsy fifazahoana ny resaka na tonga ilay ady ohatra. Dia samy mandeha amin'izay heviny iny enany ny hitako. Fa miteny anao fa ny tompo afaka mikasika anao anatin'izany zavatra izany. Tsy mifakazo ny resaka hareo fa izao ilay izy. Dia afaka miova ianao fa raha tsy izany ny olona iranao atsika izay afaka mifidy izany resahako izany. Raha tsy izany ny olona irahanao dia miteny anao fa hitaiza olona ao foana ianao. Amin'ny toetrany, hiaritra ny toetrany ao foana ianao. Dia avy eo tsika morse anazy amin'izay tsy ohatr'izany natoranay tany am-piangonana fa ny lehilahy hono mila ohatran'izao tsy hainy izany. Tiava ny vadinareo tsy hainy izany fa aza terena amin'izany izy. Fa raha afaka misafidy ianao dia safidio tsara. Ho antsika izay efa tafiditra ao anatiny dia izao vao nahafantatra arak'ilay noteneniko teo. Jesosy mahay manangana ny zavatra rehetrarehetra. Ary eo amin'izay misy Davida
dia misy Goliata. Avy na mivadika. Eo amin'izay misy Goliata dia misy Davida. Eo amin'izay misy zavatra ratsy misy Jesosy. Eo amin'izay misy fahotana ho antsika zanak'Andriamanitra misy Jesosy manadio. Eo amin'izay tena olana iainanao misy vahaolana Jesosy ilay izy. Tsy voatery ilay olona miova fa ianao men Jesosy fiadanana ao anatin'ny fonao. Men Jesosy fifaliana ianao. Tsisy diso izany lalana nalehanao fa misy amintsika mantsy maheno hoe ay ve mila olona mitombo mivadina ho sarako izany le anao. Indraindray tsika misy manao an'izany fa tsy izany, tsy kely lalana, tsy fohy ny tanan'i Jehovah. Misy hevitra tiany heverana foana ao. Indraindray tsika mantsy hoe samy tsy eo amin'ny tompo ihany ny vadinay sy anona fa ny anona kosa mba mamela anazy manao an'izao fa ny anahy tsy mamela. Ny anahy ataony an'izao, za ataony an'izao, zao ny zavatra iainako. Misy dikany ka misy antony ary mila iainantsika ilay izy. Rehefa manomboka manaiky miaina izany ianao dia renao Jesosy miresaka aminao hoe izao no tokony iainako. Ka iverenako ilay teny teo, tsy mahalala olona araka ny nofontsontsika rahalahy. Tsy afaka hiteny izany ianao raha nabavy hoe ho tiako mandrakizay ty vadiko ity raha ny toetra ny jerenao. Satria mantsika indray izy tsara fanahy be eriny eny izy endry be, izy galant be ho an'ny vehivavy, izy mahay an'izao mahay an'izao. Samy hafa rehefa ilay mbola mpitsipa dia hafa mihitsy ilay ao tokantrano. Hafa mihitsy ilay ao. Fa raha izany misy mantsy milaza hoe izay efa 10 taona niaraka izay vao natao raharaha dia ho atao raharaha izay izao dia hoe hafa mihitsy 10 taona iny dia 10 taona vaovao hafa indray izao ny ato. Adinoa ihany izay efa mifankazatra be, izay efa niady foana, izay efa nisaraka foana, ieno hafa mihitsy amin'izay ilay ato. Sa niara-mipetraka nareo tamin'izany ka samy mody any amin'ny dada sy ny hafa mihitsy ilay ato fa mandrosoa midira aloha raha vonina. Dia ohatrany tsy haiko mety makamanga amin'izany teneniko izany fa sosotra ilay olona teneniko an'izay. Fa teneniko anazy ihany aloha ilay izy satria ohatrany hoe tsika mantsy mieritreritra hoe efa ela be izay efa fantako daholo ny toetran'io efa zao io. Izy manohana anao ohatran'ny fa misy zatra tsy ampozinao foana mipoitra eny. Misy zatra tsy ampoizina. Raha mihitsy ange Jesosy efa nidiovintsika fa misy zatra tsy ampoizina foana ataontsika. Fa ahoana nataon'i Jesosy tiako foana io satria manino manana fanahiko io, efa nidioviko io, hoentiko any an-danitra io, ohatr'izany koa ny tokony ho fijerinao amin'ny vadinao, na ny rahalahinao na ny ankohonanao, ahafahanao mitombo amin'ny fifankatiavana. Izay ny tiany Jesosy ho ataontsika hoe mifankatia. Fa Jesosy tsy hanome zavatra sarotra be izany, fa efa nomeny ny lakile. Fa tsy hoe hanome zavatra tsy vitantsika izy satria rehefa jerena izy kaly izy ange Jesosy toetra ny anina ange ka tena ohatr'izao ahoana ny mifankatia amin'io. Toetra ara-nofo ilay izy. Tsy vita tokotra n'ilay izy. Fa rehefa jerenao amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy, teny anao vao misokatra fotsiny hoe vavan'io toy ianao, moa izy mahavoaray an'izany koa. Moa izy mitovy aminahy. Indraindray koa ilay fijoroana vavolombelontsika aloha mila amboarina kely. Indraindray ny sasany ohatran'ny fieboeboana ilay izy. Tantarany zatra niainany taloha ohatra izany hoe za taloha tena tia miady, za tena mamono olona be. Dia izay tsisy toy fa izay. Ohatrany hoe te-hiteny izy raha vao misy rotaka eo na atao am-piangonana ary za tia miady. Tsisy fijoroana vavolombelona izany fa fieboeboana hoe za mafy. Sao dia misy mitady hoenjana eto. Na hoe za ohatr'izao ny fiainako taloha, za nge naditra taloha samy naditra daholo. Fa ny tena fijoroana vavolombelona dia lazaina hoe fa niova noho ny amin'i Jesosy. Hitako hoe tsisy dikan'izany miady izany. Ary hitako hoe kely ty heriko ty, fa ny herin'i Jesosy rery ihany no tena hery lehibe hiatrehako amin'ny fiainako. Fa indraindray tsika misy diso fifampizanana. Za efa niza rehefa nilazaiko anazy hoe za taloha ohatr'izao ny zavatra ataoko dia miandry ianao dia inona toy ihany. Dia ahoana izy Jesosy avy eo tamin'izay tsisy idiran'i Jesosy. Za izay fotsiny nataoko hoe za taloha ohatran'izao ny zavatra nataoko dia ohatrany ianao izany mihaino an'izy ohatrany hoe ohatrany mahafinaritra anao ihany ilay izy ohatrany mbola te hijana amin'ilay dossier taloha ka ianao izany. Fa efa afaka ireny. Tsy zavatra ratsy ihany fa ny Jesosy fa na zavatra tsara izay niainanao ary tsy fiainanao intsony izany zavatra izany. Misy mantsika mihabe hoe za kosa le tsara angamba moentiko miaraka aminahy ty dossier tsara ty, very eo ianao raha manao an'izany. Aza manao an'izany fa rio any daholo ny zavatra rehetra raha olom-baovao tsika zao. Le dossier an Jesosy rery ihany, le identité an Jesosy ihany no afaka makany an-danitra fa tsy misy ilaina izay momba anao. Fa raha te ho very hoety izay momba anao, avelao any izany, inona zavatra nampalahelo anao taloha. Tsisy an'izany intsony ao amin'i Jesosy.
efa voafafan'i Jesosy. Anao ka mifonao sitrana amin'ny zavatra tsy haiko izay niainantsika. Samy manana zavatra niainany raha ifampiaino an'izany eto sika tena samy manana. Fa androany amin'ny laza amintsika sitrana izany noho ny amin'ny anaran'i Jesosy, noho ny amin'ny zavatra vitany teo amin'ny hazo fijaliana na mafany izay momba anao rehetra. Maty ny anankiray dia maty avokoa izy rehetra. Maty ny fiainan'ny olona rehetrarehetra taloha. Maty izay momba anao rehetrarehetra. Rehefa hainao mipetraka amin'izay toeran'izay, rehefa hainao miaina izay dia hainao mifankatia amin'ireo olona rehetrarehetra ireo. Mbola tsy tena hoe mifanena tsara tamin'ireo ankohonantsika any an-dafy ireo ohatra isika. Fa vao miresaka amin'ireo fotsiny toy izay hoe azon'ilay izy. Izy koa mihaino antsika dia tena voarain'izareo ilay izy. Na izay ilay mandeha any amin'ny faritra eny ohatra magaga be ohatra ny efa ela be izany tsika mifankafantatra. Nefa ny tena hoe ngamba tamin'izany moa izany ohatra ny mbola vao indray mandeha sabotsy nandeha tany tonga dia tsisy resaka eo fa tonga dia mpinamantsika. Fa raha mbola hoe aloha jerijerena fa reto koa fa dia amin'ny faritra dia sao dia hafahafa ohatra izany. Fa miteny anao fa mandeha ho azy ilay izy vao miresaka moa izao nataon'i Jesosy. Sitrahan'i Jesosy avy ohatr'izao nahazo anahy taloha dia hafa ihany ileo amin'i Jesosy fa sitrana satria izao mahery ny any anatinao maheno an'ilay izy. Ny izao tontolo izao nge hoe mizary expérience mitovy aminay ihany nge na ireo mpivavaka ireo expérience an'zaraina fa izao mizary expérience efa ny anay tsika zanak'Andriamanitra sitrana ny fo. Fa ny zareo izany haina zavatra sarotra taloha mananatra anareo fa izao ny fanaovana an'io sady reraka ihany izy. Fa ianao raha manana fanahin'i Kristy izany haina izao rahalahy mafy io fa tsisy dikany rehefa eo Jesosy tsy maninona. Afaka ny sitrana ianao na dia naharian'ny mamanao ary ianao taloha. Tsy problème izany zavatra izany. Tonga dia sitrana ny any anatinao. Fa ny olona hoe izaho koa ny aina an'io fa mafy naharian'ireny koa taloha dia mafy azoko mahazo anao comprendre. Fa mananatra mahereza foana lesy. Izay fotsiny tsy mitondra hery, tsy mitondra ninina izany. Rehefa milaza ianao misy olona voatratra an'izany androany, milaza ianao hoe izaho koa ny aina an'io. Fa ao amin'i Jesosy misy fiadanana, amin'i Jesosy misy fifaliana, tena misy fahefana izany ho an'olona izay ao amin'ny Kristy manova ny any anatintsika. Fa tsy manova ny any amin'izao tontolo izao izany fa izay indray Jesosy eo zareo. Fa ho antsika izany mitondra aina, mitondra fiainana. Ka raisiny zavatra izany, dao tsika hitombo amin'ny fifankatiavana. Izany nge ny andrasan'i Jesosy amintsika ihany koa hoe tsy voatery foana tsika andeha hifanompo be, andeha hitory foana sy ohatr'izany, fa tsika eto koa mba hifampitatantsika fa samy zanak'Andriamanitra. Amen. Voarainao ve ny tenin'Andriamanitra androany izay tia no resana aminao. Ndao tsika hitsangana dia hivavaka ankehitriny dia hisaotra ny tompony amin'ny hafatra ary hiakatra midingana ambonimbony kokoa isika amin'ny resaka fifankatiavana sy ny fijerevana an'ilay ankohonantsika hoe manana ny fanahin'i Jesosy ity ka ankohonako. Tsy sanatry fanamboaran-tsaina izany. Fa tena tonga dia hery ho azy any anatinao. Izany zavatra resahantsika izany ange zavatra efa iainanao fa manazava fotsiny hoe izany io iainanao io e. Tsy zava-baovao izany, tsy izao izany vao andeha iainanao. Tsy izao izany vao andeha iainantsika. Ndao tsika hivavaka. Miresaha amin'ny tompo ianao hoe te andeha amin'ny fifankatiavana. Araka ny fitiavanao izany Jesosy tompo. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soa tompoko.